tebika efatra radio kristianina, mety amin'ny alalan'ny tambajotra serasera, mety ny chaîne YouTube ary mety ihany koa amin'ny alalan'ny Facebook dia manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy eo amintsika tsirairay avy zay mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana. Ry havana malala amin'ny tompo inoko tanteraka fa hitondra fiainana eo amin'ny fiainanao indray ny afatra zay hozaraina eto anio, hitondra fiovam-piainana, hitondra fahatsarana, hitondra fahombiazana ary hitondra fandresena ho aminao ny afatra zay hozaraina eto anio. Anasako anao dia atsoy ny ankohonana rehetrarehetra zava-tompoko, atsoy ny ankohonana rehetrarehetra mba samy vorolanina eo anoloan'ny fahitalavitra na eo am-pototry ny onjam-peo ary mba hiaraka hieno an'izao afatra zao satria inoko tanteraka raha lasiana-bavy fa hampisy fiantraikany, hampisy fiovam-piainana eo amin'ny fiainanao indray zao afatra zay hozaraina izao. Dia aloha tsika tsy handeha alohan'Andriamanitra fa hivavaka avy hatrany alohan'ny hidirantsika ao anatin'ny afatra, hivavaka tsika tompoko. Mankasitraka anao ry Andriamanitra retsotoa ny amin'ity anio ity, saotranao fa anio ianao dia hanova fiainan'olona indray, anio ianao dia hitondra fahatsarana, hitondra fanasitranana ary hitondra fanafahana ho an'ny olona zay mampandroso anay ao anatin'ny tokantrano io, ho an'ireo ankohonana zay mampandroso anay ao anatin'ny tokantrano io. Inoko tanteraka Andriamanitra fa ianao ilay Andriamanitra tsy miova omaly an'io ary mandrakizay hiasa amin'ny fomba mahagaga amin'ny fiainany io olona mijery, io rahalahy, ranabavy, zoky, zandry ary izao fianakaviana zay mampandroso anay ao anatin'ny tokantranony izao. Anio ary hiasa ny fanahinao masina ary efa hiasa ny fanahinao masina dia hietro ny nofo hatakatra ny saina hirehitra ny fanahy, hietro ny nofo hatakatra ny saina hirehitra ny fanahy, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mamerina ny arahaba raha toa ka hoe zao ianao vao manjo ny fahitalavitra na men'ny onjam-peo na manaraka amin'ny tambajotra serasera manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho antsika tsirairay avy any tokantrano any ary ny fitahian'Andriamanitra fitahian'Andriamanitra anaraka antsika any amin'izay rehetra alehantsika ary amin'izay asan'ny tanantsika rehetra. Ry havana malala amin'ny tompo, mandritra ty volana febroary ity isika dia manana lohahevitra sarobidy ary lohahevitra zay tena hanovan'Andriamanitra ny tantaram-piainanao, dia tsy inona zany fa le lohahevitra hoe this is your day, this is your day. Raha dikantsika amin'ny teny malagasy dia hoe andronao anio, fa kosa napetraka ny tompo tao anatin'ny fonay hoe andro hitahian'Andriamanitra anio, andro hitahian'Andriamanitra anao anio. Izany hoe isaky ny mandre afatra ianao ary isaky ny mamonjy ny fotoam-bavaka dia hiaina fitahian'Andriamanitra ianao, hiaina fitahian'Andriamanitra ianao isaky ny mamonjy fotoam-bavaka na isaky ny mandre an'izao afatra zao na isaky mijery sy mandre an'izao afatra zao dia hiaina fitahian'Andriamanitra ianao. Tsy midika akory zany raha lasiana-bavy fa rehefa tsy mamonjy an'ny fotoam-bavaka zay ho atao amin'ny alahady na rehefa tsy mihaino ny fandaharana amin'ny onjam-peo na mijery amin'ny fitalavitra dia tsy ho tahian'Andriamanitra ianao, tsy midika akory hoe tsy ho tahian'Andriamanitra ianao. Fa kosa raha lasiana-bavy misy zavatra mila hetsika zay vao hetsika, averiko misy zavatra mila hetsika zay vao hetsika, na hoe misy zavatra mila déclenchena zay vao mihetsika io. Ame ohatra anao ohatra kaiky hoe ny TNT na ny dinamita dia tsy afaky ny poka, tsy afaky ny refitra raha tsy déclenchena amin'ny alalan'ny afo. Ny dinamita tsy afaky ny hipoka raha tsy déclenchena amin'ny alalan'ny afo. Ny dinamita raha lasiana-bavy dia tahaka ny petara raha efa nahita petara ianao, fa zany hoe maventy be le izy, maventy, afaka mamotika vato, afaka mamotika trano, afaka tena hoe mandrava zavatra, manao dégâts be zany dinamite zany, misy lahany na misy an'iny tahony iny, tsy afaka mipoky ny dinamite iny raha ohatra ka tsy ampiretina aloha le lahany na le tahony iny. Amin'ny fotoana ampiretina iny zay vao afaka mirehatra, zay vao afaka mipoka ny dinamita. Dia zay indrindra ny antony hanetanako anao hoe
tongava amin'ny lahady satria isetsikara-panahy vaika zay ho ataotsika, ary amin'ny alalan'io etsikara-panahy io de isy déclenchement, isy fietsehana eo amin'ny fitahiana ny fiainanao. Mety misy amintsika zay vao manaraka ny fandaharana na zay vao manaraka an'izao fandaharana zao de mety tsy malala hoe inona ny atao hoe fitahiana. Ny atao hoe fitahiana raha lasaina bavy zay averiko ary dradradradraika eto averiko ombenombeny, ny atao hoe fitahiana de fanampian'Andriamanitra, Andriamanitra manampy antsika sy anao, zay ny atao hoe fitahiana. Misy manko mieritreritra vao hoe resaka hoe fitahiana de hoe vola foana ny resahana. Vao miresaka hoe fitahiana de mety mieritreritra hoe fitadiavam-bola foana ny resahana. Raha lasaina bavy ny fitahiana de fanampian'Andriamanitra. Ny fitahiana de Andriamanitra manampy antsika sy anao. Ary zay zavatra zay misy karazany zavatra mila déclenchena, mila hetsika zay vao hetsika, mila hetsika zay vao hetsika. Amin'ny alahady zao de anao hetsika ara-panahy mahery vaikitsika, anetsika an'le fitahiana zay mety hoe nitsingevaeva teny amin'ny tontolo ara-panahy teny, tsy mety tonga teo amin'ny fiainanao mihitsiny. Tadidinao Eli rehefa nampitsahatra ny orana, ary rehefa namerina koa izy apilatsaka ny orana indray, rehefa fanandrana tamin'ny mpaminany baly izy de tahaka ny felan-tanana aloha ny angezan'le rahona teny amin'ny lanitra, fa rehefa déclencheny tamin'ny alalan'ny fanatra de nanomboka niangona ny rahona, niangona ny rahona, ary rehefa niangona ny rahona de hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ny sasasasa na hoe ny vatravatra ny orana rehefa déclencheny Eli tamin'ny alalan'ny fanatitra de nirotsaka ny ranon'orana. De tahaka an'izay no ataotsika amin'ny alahady zao. Andehantsika hijery tenin'Andriamanitra raha lasaina bavy. Ny tenin'Andriamanitra hojerentsika de ao amin'ny Genesis 7:24. Genesis 7:24. Vitsy zay de ao amin'ny Genesis antsika, Genesis 12:1 hatramin'ny 7. Genesis 12:1 hatramin'ny 7. Voalohany aloha hojerentsika de Genesis 7:1. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy hoe aromenanao ane ny fitahiana any Abrahama de ho anao sy ny taranaka koa mba andovanao ny tany fivahiniananao izay efa nomen'Andriamanitra any Abrahama. Averiko, aromenanao ane ny fitahiana any Abrahama. Eo le tena tiako tsindrinao. Aromenanao ane ny fitahiana any Abrahama. Inona ary zany fitahiana any Abrahama zany? Any amin'ny Genesis 12:1 hatramin'ny 7 de rehefa nitsodrano any Abrahama Andriamanitra de ozy izy Andriamanitra, ozy izy Jehova Andriamanitra any amin'ny 1:1 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary Jehova tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranony rainao akany amin'ny tany izay asehoko anao. 2, ty ary le tsodrano enonao tsara de atonga anao ho firenena lehibe aho sady tahanao sy alehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao ary ta izay manisy anao aho fa anozona izay manozona anao ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Aminao izy Andriamanitra no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Zany hoe io tsodrano zay nomen'Andriamanitra io nepita tany amin'ny Isaka io ary aveo nepita tany amin'ny Jakoba indray. Any amin'ny Genesis 7:20 de Isaka no nanome tsodrano an'ny Jakoba hoe any amin'ny 1:4 aromeny anao ane ny fitahiany Abrahama. Zany hoe de génération en génération no nepita zany fitahiany zany. De le fitahiana Abrahama le vakitsika tao amin'ny Genesis 12 teo, le hoe hitahany zay hitahanao atonga anao ho firenena lehibe anozona an'izay manozona anao raha lasaina bavy tamin'ny alalan'ny teny zany no ny déclenchena na hoe no nanetsehana ny fitahiana teo amin'ny fiainan'ny Abrahama. Tamin'ny alalan'ny teny no nanetsehana na hoe ny déclenchena ny fitahiana teo amin'ny fiainan'ny Isaka. De tahaka an'izay koa i Jakoba, tamin'ny alalan'ny teny no nanetsehana sy ny déclenchena ny fitahiana teo amin'ny Jakoba.
hainao tsara ny tantaran'i Jakoba sy Esau. Rehefa nangalatra le fitahiny le tsodran'ny Esau Jakoba, de naseny iray aman-dreny, naseny Isaka sy mamany a nandeha nakany amin'ny Labana zay anadahndreny ihany, naseny nakany izy. Ary Labana de olona mpanan-karena, fa ny zavatra nitranga vokatry le teny zay avany amin'ny Abrahama nakao amin'ny Isaka ary tonga tany amin'ny Jakoba, de lasa tonga mpanefoefo nioatra ny Labana rafozany i Jakoba. Ny afatra de tsotra raha lasaina bavy, ny teny no natonga ny Abrahama lasa mpanefoefo, ny teny no natonga ny Jakoba lasa mpanefoefo. Ary rehefa nitondra fihavanana tamin'ny Esau ralana izy taty aoriana, de name fanatitra be dehibe ho an'ny Esau, name fanomezana be dehibe ho an'ny Esau, satria lasa tonga mpanefoefo izy. Ny zavatra tia nambara raha lasaina bavy amin'ny alahady zao de le fitahina zay niantona tahaka ny felan-tanana ny azo azo teny amin'ny tontolo ara-panahy teo amin'ny fiainanao, zay efa tokony tonga teo amin'ny fiainanao efa ela fa tsy nety tonga teo, satria nobahana ny favalo, no bloqué ny favalo. Afaka ho débloqué zany amin'ny alalan'ny déclenchement, amin'ny hetsika ara-panahy zay ho ataontsika amin'ny alahady zao, amin'ny alalan'ny fampianarana zay ho raisitsika koa ny alahady zao. Amin'ny alahady zao zany de isy fipoahana na ara-panahy na aranofa iainanao, satria ho déclenchetsika amin'ny alalan'ny fanononana teny, amin'ny alalan'ny fanononana teny marobe zay apetrak'Andriamanitra ao anatin'ny foko manokana amin'io fotoana io, de anonona teny be dehibe ho anao izay mivady amin'io fotoana io. Teny tsy hoe foroporonina fotsiny na hoe ahoana, fa tena hivavaka manokana zay, ary angataka teny manokana avy amin'Andriamanitra hoe inona ny tsodrano azo tononina, ary teny manokana azo tononina am'izay olona rehetrarehetra ho avy amonjy an'io fotoam-bavaka io. Tena hivavaka manokana zay, de tena rehetrarehetra zay omen'Andriamanitra anay io no tononina aminao, ary rehefa ho tononina aminao io de hidéclenché na hanetsika an'le fitahina zay ny azo azo teny, isy fipoahana ary ho tonga aminao am'izay ny fitahina na ny fanampian'Andriamanitra. Ho ampian'Andriamanitra ianao milafim-piainanao rehetrarehetra, ho ampian'Andriamanitra ianao eo amin'ny ara-panahy somary sahirana, ary tiako ambara aminao ny fiangonana tsy fitahina ihany no ampianarinao, fa manoro ny lalana ihany koa izay hoe aty ny lalam-pamonjena. Mampianatra anao zay, ary mino ianao ana fa rehefa tena mankato ary matoky ao amin'Andriamanitra de ho isan'le voavonjy ianao any an-danitra, ary ety an-tany tahiny ianao, ho fanaka fanehoam-boninahitra ianao. Ny fotoanantsika ary de ny alahady zao manomboka amin'ny fidirana voalohany amin'ny fitonga sasany, afatra hafa mihitsiny no zaraina amin'ny fitonga sasany, ary hetsika ara-panahy hafa mihitsiny no ho atao amin'ny fidirana amin'ny fitonga sasany. Ny fidirana faharoa amin'ny folo ora, afatra hafa mihitsiny no zaraina amin'ny folo ora, ary hetsika ara-panahy hafa, zany hoe tsy mitovy ny zavatra atao amin'io. Ny tapany hariva kosa de spesiala vavaka sy fanafana, vavaka ho an'ny marary, ary vavaka ho an'ireo zay olona tena mila herin'Andriamanitra amin'izao vaninandro farany zao, amin'ny 3 ora tolakandro, misy fidirana iny 3. Zavatra tiako ampitany aminao zany de hoe aza vela misy antony anakana anao tsy ho avy amin'io fotoana io, na fidirana voalohany na faharoa na fahatelo, misy ao de tena hoe miditra amin'ny fito sasany tsy miala ao izy raha tsy ariva ny andro, nefa kosa malaky be valim-bavaka voarainy amin'ny fotoana iny, tena malaky be mandray valim-bavaka izy. Tsy hoe mipastera akory ny mahay be, tsy hoe mipastera akory na ny fiangonana miavaka noho ny hafa, mitovy amin'ny fiangonana rehetrarehetra ihany, fa Andriamanitra kosa, Andriamanitra miasa ao amin'le fiangonana, de le Andriamanitra tsy miova malotra an'io ary mandrakizay. Zay Andriamanitra tsy hoe any fiangonana akafa tsisy an'izay, misy an'izay koa hoany, fa amin'io alahady io tena spesialy io, satria izy zavatra ahetsika ho déclenchena eo amin'ny fiainanao, de hetsika zany manomboka eo. Tsy mila, tsy enao tsony le miasa saina be, tsy enao tsony le hitomany lava, latsa-dranomasy lava, fa enao ndray le tonga fitahina ho an'ny hafa. Manasa anao ary tenako raha tsy hitanao le toerana de ao Antanambaosainky, ao amin'ny Tranomanga Antanambaosainky, ao ambadiky ny EPP
Beryl Rose. Tranomanga Tanamboasaika ao ambadika ny EPP Beryl Rose. Tongava fa io fotoana io dia fotoana tsy hanavana an'angam-piangonana, tsy hanavana na iza na iza, tsy hanavana lokom-bolokoditra, tsy hanavana fiaviana satria Andriamanitra tsy mba manavakavaka. Manantena ny eo aminao zahay amin'io a. Rehefa tonga eo anao tsisy olona hitsaratsara anao zany eo, tsisy olona hijuge anao eo, tsisy olona anao anambanimbany anao eo fa iray antsika eo amin'ny Kristy a. Dia voako ianao miaraka amin'ny valimbavaka. Raha tsy hitanao le toerana dia azonao atao a, miantso ny 038 30 101 04 038 30 101 04. Zay efa misoratra amin'ny fahitalavitra anao io a, na amin'ny finday anao a, na amin'ny alalanina na amin'ny alalanina ny anarahanao anay, dia io misoratra io. Zay ny fotoana ny rahako taminao teto fa mankasitraka anao nahatra ny jeky sy ny eno hatramin'ny farany aiza miala fa misy fijoroana vavolombelona zay hampiakatra ny finoanao vity afatra ity a. Mankasitraka anao nahatra ny jeky sy ny eno hatramin'ny farany tahin'Andriamanitra tompoko. Tiavandra le tsintsinoa saika naty dia tamin'ny lakamisy igny zegny zaho nisy rangahy zay zegny mipetraka marinanay mivarotra marinanay ake dia izy tsara nagnamera letsi za fô izy aby avy takagny igny tonga dia nalainy letsi zay dia efa vafariko takao izy nihinagna za amin'igny mbola mamafa folerako zay dia ana madame flera na tsy hinagna ozy taminahy zaho taminanjy mbola agnanondraha dia izy avy takagny tonga dia nameny ana fogna letsi io namenao fogna oa zaho dia nihoaniky raha izy za tsy nieritreritra hoe misy famosaviagna zegny tagnatin'le zavatra dia nandeha fotoagna tamin'ny sabotsy ariva angambany tamin'ny sabotsy ariva fô lahady tonga dia nisy raha nanindrika be taty dia nanindrika taty tonga dia karaha misy raha manery regny ambozogna anahy otra misy manakende anao misy za tsy afaka nivola lelako fa mitsalitsalagna mari dia namora miseko za vonjeo a za fa tsy mahazo fiahigna dia nagnino izy raha miseko raha misy aretim-pô eo za fa tsy fantako za amin'igny mbola tsy namosa hoe nisy olagna melety sy zaho dia te amin'izay zagny ioronjare take raha nagnino me ozonjare anao na managna rano za tonga dia nisy atsiaka be miakatra avy amin'ny tsy maregna fanagny zao za ke dignery dia igny amin'izay zagny nangororo karaha igny dia tonga amin'izay lahady nisoragna bôma zay veriko hoe aretigny mbo moramora dia igny amin'izay raha take lahady ariva amin'izay tonga dia efa nifaky lelanahy ty za tsy afaka niteny dia tonga dia nisy raha nankenda nagnano igny dia nahita amin'ny bebenay fa maty za bebenay raha vavin'ny mamanay dia nime izy nahita anazy za koa nimoehy dia andelaka zaho za tonga dia nitomagna mamanay reo andelaka za me osiko anao alaivo zaza zegny za fa mijaly za taminanjy dia igny avy teta amin'izay raha io dia ozy mamanay mitomagna be azo magnano anjaigny anao zanako fa mbola mila anao zay fianakaviagna anao dia igny za fa take efa sesika efa tsy mahazo fiahignana magnano igny dia azy tamin'ny talata angambany izy igny zay talata za nagnantso anao tsy nahazo telefôny papa ozy papany Marvina mety mbola andalagna na hoe reraka fa andaotsika andeha izaha mpanompon'Andriamanitra dia izy zare lasa andeha mizaha efa vory olo jiaby tan-dragno za fa tsisy aigny masoa anahy fa laligny zay sy zanako somby agnatiny mbola agnatiny zao izy ake amin'ny andro zay sy zanako somby agnatiny dia nisy esy tia ihany zegny raha moseko nagnantso papa dia nahazo i papa dia nivavahany papa za dia za vao mivavahany papa igny zegny fogna raha vitiko za tsy tafavoaka feo dia igny avy teta amin'izay ozy papany Marvina fa voare zay take ozy ny tamin'le pastera tonga takao efa niantso mpanompon'Andriamanitra anay dia ozy ny pastera io fa miara-miasa amin'ny zavatra rehetra miara-miasa dia nivavahan-jare amin'izay za na atao délivrance misy raha karaha kafe karaha salelelon-draha zay tsy haiko io nivoaka avy takao efa tsisy aigny za dia avy teta amin'izay anao maefa miteny ozinjare za fa tsy maefa miteny dia igny avy teta amin'izay raha io nijory volombolom-belogny tamin'ny papa za jereko amin'izay niany niheriny koa i raha nagnakenda anahy taketo za tsy mahazo fiahigna miverina indray le izy za tsy tafitsangana za mandeha mitsangana za olon-droa magnano karaha n'igny ana dia igny avy teta amin'izay raha io niteny tamin'ny papa zany hoe za papa katofoaty za taminanjy tsy maefa miteny hoa za dia misy raha magnakenda anahy dia tonga dia nantsoviny papa za fa tsy nalefiny amin'ny Facebook fa ahoana ozy ny taminazy za amin'iny ndraiky mentoro teny zay fa ahoana ozy papa tsy haiko za amin'ify tsy mavoaka feo dia igny amin'izay nivavahany papa i raha io
dia nangalany papa rano hoy ozy papa mangala rano dia malakilaka mama hoa fa angala rano efa afaka nyteny ianao tamin'io ia nasandatra i rano io za koa izy mama efa tsy haika raha volaniko aminahy tô hony nasandatra le rano nisotroagna voninahitra ho an'Andriamanitra zao za hitanareo mijoro zao matanjaka tsara alleluia voninahitra ho an'Andriamanitra tsisy raha marary tsony tsy sembotra tsony za alleluia saotran' Jesosy Andriamanitra ô tsy mahazo miverina amin'ity vehivavy ty tsony fanahy fampisaviana akotonoko ny fiarovany lanitra ny rano Kristy andrakitra anazy amin'ny anaran'i Jesosy amen.